Tsika indray amin'izao aliny alahady fady ambin'ny folo volana jona izao tsy adinony miaraba manokana ireo raim-pianakaviana amin'ity andro natokana ho an'izy ireo ity afetiny indray ho an'ny mpanao fanatanjahantena ho an'ny mpity fanatanjahantena ireo mpitanana rehetra ihany koa dia arabaitsika hanatratra izay ary mirarisoa indrindra ho azy ireo ny fandarantsika androany ny fandarana mahery-pony mazatra ilazananao ireo vaovao ara-panatanjahantena rehetra songanina tan'ity herinandro ity eo ny taranja volleyball ny baolina kitrany eo ihany koa ny taranja baolina lavalava izay andraisana vahiny amin'ity alina ity mazava ho azy ihany koa any amin'ny tapany faharoan'ny fandarana no iresantsika mikasika ny mondial 2024. Miarabanao mbola dia miarabany koa tsika rehetra apity fanatanjahantena mpanaraka izany eto amin'ny fandarana mahery. Eto manomboka ny fotoana ray amin'ity hariva ity dia ny taranja baolina lavalava me manakaiky ny fotoana izay andraisantsika ny kanina 2024 sy ny fanitsanana andehanana any vidinan'ny tompondaka eran-tany amin'ny taona 2024 miatrika lalao ara-pirahalaina amin'izao fotoana izao ary fanomanantena ny Makidy Madagasikara izay ny zara roa atsy amin'ny nosy larino ny ekipa A ary eto Madagasikara ny ekipa B ka tetsy andotam-penaka ary tamin'ity androany ity dia niatrika ny ekipa ny Saverdin avy any Frantsa ny Makidy Madagasikara nivoaka nandresy ny malagasy tamin'izany fionana izany. Nomatrano ny Makita amin'ny isa mavesatra 2027 ny ekipa ny Saverdin avy any Frantsa. Lalao mbola tafiditra amin'ny fanomanantena ny Makita natao androany teny andotam-penaka ity. Ireo mpilalao ny Makita fajanona teto toerana moa ny fanandrana antamin'ny zareo vahiny. Roapolo minitra atao anatin'ny fidirana voalohany ihany no tena nilalao zareo vahiny izay nitarika tamin'ny isa 420. Nanomboka teo dia nanafainganana lalao amin'izay ny Maki namoaka ireo lesona ny anarany ka dia tsy araky ny vazaha intsony. Sesisesy araka izany ny baolina maty tanana atonga ny Maki. Tena anjasana zany voafetra misy mandeha ny larany io rahandrary sinitsy ny tokony miaraka daholo ny ekipa fa voafetra ihany ny any tovy ihany zany ny match atao aty sy ny match atao amin'ny larany io testa zany le izy tsy hoe le lasan'ny larany io akory ny manao kanina fa amin'reto Maky mijanona reto zany dia mbola misy jerevana ihany koa dia manao rapport na izay eto toerana na ny mpanazantsany larany io dia eo no ivoahan'ny Maky hanao kanina zany arakaraky ny rapport hoe ny mpilalao eto sy ny mpilalao any larany io zany tsy midika kory le izy hoe mijanona zala dia tsy ao anatiny any fa irahantsika mahitsonga fa misy tena miady tena manao an'le mamatsa testa azy mihitsy zala. Manao ahoana ny fahitanao an'le lalao an'le ekipan'ny mpilalao amin'ny Saverdin zany izay mihaona amintsika voatohatry ny Maky le izy mivoaka ve zany le lesona nampianarina hatramin'izay sa hoe ahoana ny fahitanao an'le lalao zareo? Raha ny fahitana an'le lalao androany aloha hita hoe mamoaka zay hoe tena teo testa le izy dia tena mamoaka aloha tsika hoe voatohatra ve moa le izy voatohatra tanteraka mihitsy aloha na mele ary na fa hoe fédéral 2 reo manambatana izy milalao tsara mihitsy izy atsika mahita ngamba le première mi-temps teo tena milalao izy fa hita hoe tena mamoaka koa zany le Maky amin'ny zavatsany anarany rehetrarehetra teto tanàna. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niary tena fotsiny sisa ny Saverdin fanafihana amin'ny tamin'ny alalan'ny tosika be fotsiny mba namonozy ireo baolina sisa. Tsara nefa ny fiarovan-tena ny Maky ka dia tsy nahavita nandrava ny vodilaran'ny Maky mihitsy iry zareo avy any Frantsa. Ho an'ny Maky izay nanomatena tatsy amin'ny nosy larino ihany koa dia efa niatrika lalao fitsapana voalohany izy ireo omaly tany amin'ny nosy larino izay nikatroka tamin'ireo ekipa voafatin'ny larino
ka nivoaka nandresy tamin'ny isa 13 ny Maki de Madagasikara tamin'ny ity lalao fitsakana ity.